Epistily nosoratan'Apôstôly Paoly ho an'ny Romanina, toko 13. Misy tombony ary ve ny mahadiosy? Misy mahasoa ve ny famorana? Eny, misy maro tokoa amin'ny lafiny rehetra. Voalohany, ry zareo jiosy no nanakinan'Andriamanitra amin'ny teny izay nambarany. Fa ahoana kosa ny amin'izay tsy nahatoky tamin'ireo jiosy ireo? No ireny tsy nahatoky ireny ve no ampiovan'Andriamanitra ka tonga an'Andriamanitra tsy ho mahatoky? Sanatria fa tsy maintsy azo antoka Andriamanitra na dia hampandainga avokoa aza ny olona. Araka ny voalazan'ny soratra masina hoe: hoekena ho marina ianao raha miteny ary andresy lahatra raha alainam-bava. Koa raha asehony tsirariny vitantsika fa marina Andriamanitra, inona no lazaintsika? Zavatra tsirariny ve ny ataon'Andriamanitra raha ampiarina amintsika ny hatezerany? Sanatria izany. Fa raha zavatra tsirariny no ampiarin'Andriamanitra, ataony ahoana no fitsaran'izao tontolo izao? Raha ohatra kosa ilaingako no voamaika maneho an'Andriamanitra ho azo antoka sy mampitombo ny voninahiny, nahoana no mbola miloina ho mpanota aho? Ary ahoana no tsy azahoana manao hoe: nde anao ratsy, hiaviany soa? Misy tokoa manendrikendrika ahy ho bilazy izany, mendrika ho elohiny ireo olona ireo. Ahoana ary? Manatombona amin'ny hafa firenena tokoa ve isika jiosy? Tsia dia tsia, efa voalazako fa samy eo ambany fahefan'ny fahotana avokoa, na jiosy na hafa firenena. Araka ny voalazan'ny soratra masina hoe: tsy misy olo-marina na dia iray akory aza, tsy misy manam-pahalalana, tsy misy mitady an'Andriamanitra. Besiasia avokoa izy rehetra ary samy tsy misy antony, tsy misy manao ny tsara na dia iray akory aza. Fasana misokatra ny tendany, entiny mamitaka ny lelany, poizina menarana ny teniny, ozina sy teny mangidy no mameno ny vavany. Mailaka ery izy raha andeha an-dajakaina ka mandrava sy mampahory amin'izay alehany. Ny lalana mitondra amin'ny fiadanana tsy fantany, ny tahotra an'Andriamanitra tsy ananany mihitsy. Fantatsika kosa fa izay rehetra voalaza ao amin'ny lalàna dia voalaza ho an'izay eo ambanin'io lalàna io. Noho izany dia tsy hisy hanan-kahalahatra eo anatrehan'Andriamanitra, ary izao tontolo izao no hiaiky fa diso eo anoloany. Koa tsy misy olombelona ho eken'Andriamanitra ho marina noho izy manantanteraka ny lalàna, fa ny lalàna dia miasa ahafantaran'ny olombelona mazava hoe nanoty izy. Ankehitriny kosa dia efa nahariarin'Andriamanitra ny fomba hanekeny antsika ho marina, ary tsy avy amin'ny lalàna velively izany. Ny lalànan'i Mosesy mamin'ireo bokin'ny mpaminany rahateo dia mijoro ho vavolombelona, manambara fa ny finoana ny ainan'i Jesosy Kristy no haneken'Andriamanitra ny olombelona ho marina. Ary maka amin'ny mpino rehetra izany, satria tsy misy fanavakavahana intsony. Eny, nanota ny olon-drehetra ka tsy eo afovoan'izy ireo intsony ilay Andriamanitra be voninahitra. Kanefa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia nekeny maimaim-poana ho marina izy ireo tamin'ny alalan'ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa notendren'Andriamanitra ho sorom-panonerana ho an'ireo manampinoana i Kristy Jesosy, izay nahafoy
ny rano. Izany no maneho ny fomba neken'Andriamanitra ny olombelona ho marina. Ireo eloka vitan'ny olombelona fahiny dia noleferin'Andriamanitra ary tsy nosaziany, satria tiany aseho ankehitriny ny fomba neken'Andriamanitra ny olombelona ho marina. Hita amin'izany fa marina tokoa Andriamanitra, sady mahatonga ho marina izay entan'ny finoana ny ainan'i Jesosy. Koa misy antony ireharehan'ny olona ve? Efa nofoanana izany. Satria nahoana? Noho ny olona manantanteraka ny lalàna ve? Tsia, fa noho ny olona manampinoana. Miaiky manko isika, fa ny olona manampinoana no eken'Andriamanitra ho marina, fa tsy izay manantanteraka ny lalàna. Sa Andriamanitra ny Jiosiany ve Andriamanitra? Moa tsy Andriamanitra ny hafa firenena koa ve? Eny, Andriamanitra ny hafa firenena koa izy. Satria tokana ihany Andriamanitra, ka ny Jiosy dia ekeny ho marina noho izy ireo mino, ary ny hafa firenena dia ekeny ho marina noho izy ireo mino ihany koa. Moa ve manafoana ny lalàna amin'ny alalan'ny finoana isika amin'izany? Sanatria vao maika koa aza manamafy orina ny lalàna.